Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola akafalinina indray ary no ianona aminao amin'ny takariva ty andorana anao ny fandarana mahakasika ny metotoetry ny andro. Ao anatin'izay metotoetry ny andro izay dia raha ho an'ny Rapitso manokana aloha dia saika mbola hitoetra amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny atao hoe volon'andro fahavaratra. Ao aorian'izay kosa ny zoma makany amin'ny asabotsy any dia somary hitoetra indray ny tsokany alizay amin'ny ankapobeny, izany hoe manomboka ny zoma hariva zany dia hitoetra ny tsokany alizay amin'ny ilana sahana voatany iny mety rahanerika zany amin'ny aty amin'ny ilana sahana voatany fa ho maina amin'ny ankapobeny raha toka hivangongo aty amin'ny andrefana ny oram-baratra. Toraka izany ihany koa dia saika maimaina ny faritra maro manerana ny nosy amin'ny ankapobeny raha ho an'ny sabotsy. Hojerentsika amin'ny Tsipriana indray izay toetry ny andro izay ho an'ny Rapitso maraina ary dia mandaondaona aloha ny ilana tsanany voatany amantolo iny. Toraka izany koa dia amin'ny ilana andrefan'ny nosy rano ratandrivindrahona kely zany raha ho an'ny morotsiraky ny faritra Melaky, Menabe sy aty amin'ny farany avaratry ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana aty. Toraka izany koa dia misy ny orana tandrifindrahona kely ny voamaraina aty amin'ny morotsiraky ny faritra Atsinanana sy Lalanjorofo Mazavatovavy sy Fitovinany iny. Ny ankoatr'izay kosa dia mifandimby rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa raha ho an'ny Rapitso dia mbola mitoetra hozintsika teo ny oram-baratra amin'ny faritra maro manerana amin'ny nosy aty amin'ny tapany avaratra no somary maimaina amin'ny ankapobeny fa na izany ary dia misy tandrifindrahona kely manamorona ny Ambilobe Analalava aty amin'ny morotsiraky ny Analanjorofo sy Toamasina iny. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 420 ny ambony indrindra raha ho an'ny faritra voatany morotsiraka Atsinanana moa dia 420 ka hatramin'ny 720 degré Celsius, 720 ka hatramin'ny 230 ihany koa ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny maripana ambony indrindra. Raha ny mafana indrindra ho an'ny Rapitso dia mahiva tanàna 430 degré Celsius. Ho an'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray dia efa somary mitoetra amin'ny ankapobeny ny tsokany alizay, misy ny orana amin'iny morotsiraka Atsinanana nosy mantolo iny aty amin'ny ilana sahana voatany kosa dia saika maina amin'ny ankapobeny ny tontolo andro fa mety rahanerika zany ny voamaraina sy ny takariva. Aty andrefana kosa dia misy ny oram-baratra ny hariva aty amin'ny faritra Melaky, Menabe, tany atsimo andrefana iny ary ny andrefan'ny voatany. Ny ankoatr'izay dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny zoma dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 420 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany, 720 ny morotsiraka Atsinanany nosy raha toa raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 230 ny morotsiraka andrefan'ny nosy, 430 ka hatramin'ny 530 mafana indrindra mahajanga sy mahiva tanàna no ahitana izay. Amaranana ny toetry ny andro dia ho an'ny sabotsy kosa indray dia mbola misy hatrany ny orana tandrifindrahona aloha aty amin'ny atitan'ny faritra Melaky, aty amin'ny manodidina Miandrivazy, Bongolava, ny ilana andrefan'ny Itasy sy Vakinankaratra iny aty amin'ny avaratra Atsinanana ny faritra atsimo andrefana iny dia ahitana izay orana tandrifindrahona izay. Toraka izany ihany koa ny morotsiraky ny Vatovavy sy Fitovinany sy atsimo Atsinanana hatrany maka endrika orana malefaka izany aty amin'ny Antalasy ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo sy manodidina ny morotsiraky ny faritra Diana iny. Ankoatr'izay dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny sabotsy dia manodidina ny 420 ny ambony indrindra aty amin'ny voatany, 720 ka hatramin'ny 130 amin'ny morotsiraka Atsinanana iny, 230 ny ambony indrindra aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra kosa dia 530 degré Celsius hatrany mahiva tanàna sy mahajanga no ahitana izay. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany ary dia tsy mitsahatra ny mampatsiahy antsika ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro, ao ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara ary efa mandeha ny tranokala www.meteomadagascar.mg. Amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.